Efa ao anatin'ny fitsarana tanteraka ireo taratasy mpanadinana bakalorea ankapobeny ireo mpitsara raha ny hita teny akanjo androany talata. Raha ny voalaza ny harinay voajasorala avao izay taleny fanadinana nasionaly dia tsy tokony oatra ny faraky amin'ny roapolo ny volana aogositra ny famoahana ny valim-panadinana manerana ny nosy. Nilaza ity tompona anakiritsy fa raha mametraka daty ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaraona ara-tsiansa amin'ny famoahana izany dia tsy maintsy manentsika izany izy ireo. Amin'ny terinandro ity moa dia mbola ao anaty fanadinana ireo avy amin'ny sokajy teknika sy ny teknôlôjika. Isantatra ny fionana tampony vondron'ny fampandrosoana aty amin'ny faritra atsimon'ny Afrika na ny SADC ny fisianetsika ara-toe-karena nisokatra androany etsy amin'ny Novotel Alarby ny herinandro fampiroboroboana ny indostria aty amin'ny ity faritra ity. Tonga nandray anjara amin'ity hetsika ity ireo délégation avy amin'ny ministera eo anivon'ny firenena mpikambana eo anivon'ny SADC tahaka izay koa ny sehatra tsy miankina ny mpampiasa vola ireo manam-pahaizana sy mpiara-mombonantoka avy amin'ireo firenena mpikambana ireo izay nametraka ny vina iraisana dia ny fananganana ny fototra industrialy matanjaka mirindra ary maharitra ho an'ny faritra. Tonga nanokatra ny hetsika androany maraina ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Misy saraka amin'ny telopolo sy telonjato ireo sosikevitra voaray ny voameramala tena amin'ny sanany fifidianana ny Sioni raha nitatitra nataon'ny Soava Andriamaritafika. Nisy ny fanangonana sosikevitra avy amin'ireo mpisehatra sy mpiara-mombonantoka amin'ny sehatry ny fifidianana izay nataon'ny Sioni hetsika izay tafiditra ao anatin'ny ezaka fanatsarana ny rafitra amin'ny feno fifidianana eto Madagasikara. Lohahevitra maro no voarakitra ao anatin'ireo sosikevitra ireo. Voalaza ao anatin'izany ohatra ny fampilezan-kevitra, ny lisam-pifidianana, ny lalana amin'ny feno fifidianana. Aoriana izay fanangonana izao dia isy ny famotinana ireo sosikevitra rehetra voaray izay ampidirina ao anatin'ny tetikasa fanitsina ny lalàna momba ny fifidianana. Nanomboka ao maly tao Ambilobe ny fanadidina ara-panjakana amin'ny fanarenana ny tetezana ifasy sy mahavavy amin'ny lalam-pirenena fahenana, izany hoe fifampiresana mivantana amin'ireo mponina eny an-toerana sy fianoana azy ireo. Ireo foto-drafitrasa ireto moa izay simba tao aorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Gamany tamin'ny taona 2024 dingana tsy maintsy atao mialohan'ny fanombohan'ny asa izao fanatanterahana izao. Etsy andanan'izay dia iroso amin'ny fametrahana ny tetezana vonjimaiky eo mahavavy ny fitondram-panjakana raha nambarany ministera ny asa vaventy ny orinasa Kolas no isana izany. Antoka iray hanamora ny fivezivezen'ny olona sy ny entana ny fametrahana izany foto-drafitrasa izany. Misy asy am'roapolo ireo mpilalao mandrafitra ny délégation malagasy izay nihazo any Tanzania omaly alatsinainy hiatrika ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika amin'ny taranja baolina kitra na ny CHAN. Ny 13 amin'izy ireo ihany no hiatrika n'ity fifanana ity raha toa ka ny enina dia mpilalao fiandry. 19 tamin'ireo mpilalao ireo dia efa niatrika amin'ny fampifondronana nanomboka ny 7 ny volana Jolay lasa teo.